Eo fiainantsika zavatra rehetra voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Amen. Rehefa hitantsika dia miaraka vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy a. Salamo fahatelo amby telopolo amby zato. Amin'ny anaran'i Jesosy. Jehova, efa nandinika ianao ka mahalala. Ianao no mahalala ny fipetraka sy ny fitsangako, sady mahafantatra ny hevitra ny lavitra eny. Voadinika ao ny toetra, na mandeha na mandry, ary fantatra tsara ny alehako rehetra. Fa indro tsy misy teny tsy fantatrao eo amin'ny lelako Jehova, manodidina eo avoako sy eo anatrehako ianao, ary apetraka ao amiko ny tananao. Fahalalana mahagaga loatra zany, eny avy loatra ka tsy tratra. Aiza no ialako amin'ny fanahinao, aiza no nitsirako tsy eo anatrehanao. Na dia miakatra any an-danitra aza dia any ianao, ary na dia manao ny fiaina tsy hita ho fandriako aza, indro any ianao. Na dia maka ny elatry ny maraina aza mba hitoetra any aparan'ny ranomasina, dia mbola entin'ny tananao ihany a, na dia zany azy tsy azon'ny tananao ankavanana. Ary na dia hoy izao aza, aoka ny maizina naronahy, ary aoka ny mazava manodidina ho tonga alina. Tsia, fa ny maizina aza tsy mamaizina aminao, fa ny alina dia mazava toy ny andro ihany a, ka salina ny mazava sy ny maizina. Fa ianao no nahary ny voako, namolavola tao an-kibon-dreniko ianao, hiteranao a, fa mahatahotra sy mahatalanjona ny nanaovanao ahy. Mahagaga ny asanao, ary fantatra ny fanahiko maromaro an'izany. Ny tenako sy niafina taminao, fonony natao tao amin'ny miafina, ka ny forononao hisendrika tany ambanin'ny tany. Ny masonao efa nahitana dia fony tsy mbola ary fady aza, voasoratra teo amin'ny bokinao avokoa ny andro voatendra, fony tsy mbola nisy na dia ray akory aza. Indray zava-tsy ho amiko indrindra ny hevitrao Andriamanitra, akory ny amaron'ny nisana. Raha nisy azy a, dia maro isa lavitra no mifasika izy. Raha mifona dia mbola aminao ihany. Ary inganao mihitsy ny raha tsy fanahy Andriamanitra, ary miala amiko ianareo mpandatsaraka. Dia izay manonona anao ento mamitaka Jehova, eny ny fahavalinao izay manonona anao foana. Tsy hankahala izay mankahala anao va Jehova, sy ho tezitra amin'izay mitsangana ny ohatra anao. Halako dia halako marina tokoa reny a, efa fahavaliko reny, dinio aho Andriamanitra, ary fantaro ny foko a, izaho toetra ary fantaro ny eritreritra, ary izaho na misy lalana mampahory atao anatiko, etario amin'ny lalana mandrakizay a. Amen. Amen. Mino fa tsy tsenjery fotsiny nanaovantsika an'izany teny izany, fa tena amin'ny fotsika manontolo nanekentsika teo anatrehan'Andriamanitra, namakentsika ny Salamo 139 iny. Ozy Davida hoe any amin'ny verset farany hoe, ary izaho aho izy na misy lalana mampahory atao anatiko, etario amin'ny lalana mandrakizay. Hoe ny toepony Davida zany a, tsy te hanao izay tiany izy teo amin'ny fiainana, fa te hanao izay tian'Andriamanitra izy. Dia ndao tsika hanana an'izany toe-po zany androany raha tonga eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Tonga eto aho Jesosy, tsy hangataka aminao izay tiako, fa hantany anao izay tianao. Inona zavatra tianao ho tanterahana eo amin'ny fiainako? Inona zavatra tianao fa tokony ho tanteraka eo amin'ny fiainako? Dia izay zavatra izay naoko ho tanteraka eo amin'ny fiainako satria fantatra fa ny hevitrao mitondra fiadanana fa tsy loza mandrakizay Jesosy. Hoy izy hoe, ary izaho izy na misy lalana mampahory atao anatiko, satria misy lalana, misy teny any amin'ny Isaia angamba izy zay hoe, misy lalana ozy izy averin'ny olona famarina nefa mitondra ny fahafatesana ilay izy. Il y a des chemins que les gens pensent que c'est un chemin droit, alors que ça mène à la perdition. Dia tsika andao hangataka amin'Andriamanitra hoe, zaho ny atao anatiko, fantaro ny atao anatiko Jesosy, dia amboary izay tsy mety rehetra, amboary izay tsy mety rehetra, ovay izay tsy avy aminao rehetra, ongoty izay tsy avy aminao rehetra. Dia semeo sitraponao, semeo fanjakanao, semeo dia zavatra tsara rehetra efa voamanao an'andro any Jesosy. Fa ilaiko zany Jesosy, ilaiko zany avy any aminao, ilaiko zany Jesosy. Ary tadio fa raha ohatra raisitsika amin'ny ankapobeny zavatra tenen'ity Salamo ity dia milaza hoe
naiza toerana misy atsika ninona zavatra ataontsika inona zavatra saintsaintsika na itsokaizytsika na itsokaiza Andriamanitra tsy mafoy antsika zany mandrakizay Andriamanitra tia antsika foana mandrakizay Andriamanitra miaraka amintsika foana mandrakizay na miteny ary izy ao izy Davida hoe na miteny ary hoe aoka maizina narona anao izy dia ozy izy hoe na maizina ary izy tsy mamaizina anao na maizina ary tsy mamaizina anao ninona karazana famezinana zany ao amin'ny fiainantsika rehefa tonga eo amin'ny fanatrihan'Andriamanitra tsy mahita maizina zany mihitsy Andriamanitra fa mazava ny hitanao tonga izy amin'ny fahazavana amin'ny anaran'i Jesosy amen androany zany ninona karazana famezinana tsy haiko tsy fantatra mety eo amin'ny corps-nao misy famazinana mety eo amin'ny âme-nao misy famezinana eo amin'ny esprit-nao mety misy esprit impur mety mbola mangejanao fa Andriamanitra tsy mahita an'izany fa androany dia eto izy hanafaka anao amin'ny anaran'i Jesosy amen satria naiza toerana nandalovan'i Jesosy tsy raha aretina izy fa ny zavatra nanontaniany tamin'ilay olona dia hoe te hosisana ve ianao zay ny fanontaniana te hosisana ve ianao izy tsy nanontany hoe inona ny aretinao tsy nanontany an'izany izy tsy te hainao anarana aretina izy tsy te hainao anarana olana izy tsy te haino anarana alahelo na anarana problème izy fa tonga eto izy anontany anao hoe te ho afaka ve ianao tonga eto izy anontany anao te hosisana ve ianao tonga eto izy anontany anao te ho faly ve ianao dia ahoana valinareo ahoana valy mitenenareo te ho afaka ve nareo te ho afaka te ho faly ve nareo te ho sitrana ve nareo atsangano ny tanan'izay te ho afaka androany dia mite hafa mafy an'Andriamanitra amen ohatsika anao anty tirity le fiderana dia hideran'Andriamanitra tsika ato anaty tirity totsika fiderana Tome amin'ny fonao mihitsy hoe te hideranao androany satria lehibe loatra ianao Jesosy te hideranao satria magaga ny asanao amin'ny fiainako tsy mahay ninona fenao zavatra rehetra Fataro funai, come tu sei tu che ti da non finale. Ammi sappiderai, non feci curana, fuk man tulu, ammi sappiderai, non feci curana. Hallelujah.
mendrika io dia rana Jesosy leriany no mendrika io dia rana raha mbola eto tany ny anarany raha hirao 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 Abraham Jesus ny amponao hoe ianao rery mendrika io dia rainy vavaka Jesus tsy derany nizaniza hafa ankoatranao halleluja raha mbola eto tany ny anarany rery rany hirao hirao anao Jesus, Senhor. Nós que tem a caçula por acamar com Jesus. Marina mihitsy zany hoe ozy Andriamanitra hoe nididy lehibe indrindra ozy izy hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, amin'ny herinao rehetra, amin'ny sainao rehetra, amin'ny ainao rehetra. Dia zany satria miainga avy amin'izay daholo izy miambiny lalàna rehetra. Miainga avy amin'izay daholo rehefa tanteraka amin'izay zavatra izay ianao dia mahazo aina Andriamanitra. Mahazo aina Andriamanitra miaraka aminao satria ozy izy hoe izay tia aho izy dia izay manaraka ny didiko. Izay tia aho izy dia izay manaraka ny zavatra teneniko mandrakizay. Misy zavatra notenenin'Andriamanitra efa voarakitra ao amin'ny Baiboly dia zavatra rehetra voasoratra ao. Izay zavatra rehetra voasoratra ao io ny tantaram-piainanao. Izay zavatra rehetra voasoratra ao io ny natao hiainanao. Izay zavatra rehetra mifanohitra amin'izay voasoratra ao zany eo amin'ny fiainanao dia tsy natao hitranga amin'ny fiainanao fa natao ianao hijoro halala ny maizy anao amin'ny Kristy ahafahanao manohitra fa ianao tsy natao raraka izany. Ahafahanao manohitra fa ianao tsy natao resy zany. Ianao tsy natao hanoto zany. Ianao tsy natao harary zany. Fa ozy Andriamanitra hoe ny tany sy lanitra ozy izy foana fa izay manao sitrapon'Andriamanitra maharitra mandrakizay. Iza mivonona androany hanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Iza manana volonté androany hanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Mino aho fa hitan'ny fanamasina ireny tanàna mitsanga ireny dia ny fanamasina hanampy antsika tsirairay avy tombo amin'ny sitrapon'Andriamanitra hahatratra ny ohatra ny fahafenoan'i Kristy. Hahatratra ny ohatra ny fahafenoan'i Kristy satria ny ohatra ny fahafenoan'i Kristy satria Jesosy ny modèle antsika. Jesosy ny exemple tsara indrindra tokony arahantsika. Dia ny ohatra ny fahafenoan'i Kristy izay ny tantsika satria ozy izy hoe satria tanteraka ao izy dia tokony tanteraka koa nareo. Satria masina dia masina nareo. Dia ny famasinan'Andriamanitra no enveloppé antsika androany. Ny fahadiovan'Andriamanitra no enveloppé antsika androany. Ny fitiavan'Andriamanitra ny anatiny antsika amin'ny fahalemem-panahy, amin'ny douceur dia andrakitra antsika rehetrarehetra eto androany dia hofeno an'Andriamanitra tsika, hofeno an' Jesosy tsika. Dia ninona ndao tena hoe tsisy ataontsika mahasaraka an' Jesosy zany. Izy ny harena fara-tampon-drindra fa na ny aina rehefa natolonao antsika motsy afony miaraka amin'izany zavatra rehetra.
Inona karazany zavatra mety ilantsika ny tanan'Andriamanitra androany. Mino fotsiny ianao fa mihoatra lavitra no saintsaininao, mihoatra lavitra no fonao, mihoatra lavitra no izay eritreretinao no hitrango eo amin'ny fiainanao satria izy ny efa nampananteny fa hanao zavatra mihoatra, hanao zavatra mihoatra izy, hanao zavatra mihoatra izy eo amin'ny fiainanao. Tenez aucun argent ni or, aucun autre trésor ne pourrait m'éloigner de toi. Ni l'amour pour moi-même, ou que d'autres me donnent. Atao amin'ny fonao manontolo mihitsy zany fa Jesosy ny faratapony indrindra amin'ny fiainana. Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Doia nekfa tsintsintsika eo anatria, izy ny lehibe indrindra. Tel que je suis, je viens à tes pieds, humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé, dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Marazan Jesus. Taominao zay nahita ny zavatra rehetra hitanay ao aminao. Alléluia. Délaissant mon orgueil, j'abandonne mes désirs, t'adore en esprit, en vérité. Au-delà de mes rêves, au-delà de mes rêves, de toute gloire, Seigneur, je te cherche. Dotsika kiteny miaraka amin'ny Jesosy androany hoe Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais, tel que je suis. Oh, dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin, tel que je suis, je viens à tes pieds, humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais, me diront fanams à mes amis, Yakou fanams, manishatene wanachera. Manichatene wanachana jamacho de dotsikiro koneka kutsintsika wanachana tsintsika manlona fale biaza masina Jehova tukuma erikny voninahiny tany rehetra tsintsiny zay Jesosy enao zavatra rehetra amin'ny fiainana. Rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Fa soave non matuzone. Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Tel que je suis, je viens à tes pieds.
Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. J'ai tout trouvé dans ton amour sans fin. Słuchaj, nós és Jesus. Magasicie jest Jesus. Marna tkuwa tsisy taka ny fahasoavanao. Tsisy mitovy amin'ny fitiavanao. Fa raha ny atoko-pivavahana sy ny religion rehetrarehetra izay misy eto amin'ny tanty Jesosy manambara ny hoe ny olombelona maty ho an'ny Andriamanina. Fa izay kosa Jesosy tsy takatry ny sainay fitiavanao satria ny Andriamanitra sainy maty ho anay. Amen. Takatry ny sainay zany Jesosy. Tsy takatry ny sainay zany fa fitiavana zany. Ampianary zay hitianao taka ny itiavanao anay. Ampianary zay hitianao taka ny itiavanao anay. Ampianary zay alalanao taka ny alalanao anay. Ampianary zay anana etaetanao taka ny anananao etaetanay. Jesosy Kristy a Nazareta. Misaotra mpanjaka. Misaotra Dada. Maminay loatra ny fitiavanao. Maminay loatra ianao. Inona ny ankoatranao Jesosy? Inona ny zavatra lehibe no ianao? Fianao tia anay, tsy mamelanay irery mandrakizay. Fianao no nilaza fa na eto amin'izao tontolo izao ary no ahitany zanak'olombelona fahoriana. Ny fahoriana lasa lalana ahitana ny voninahitra ao satria izay natao andresy an'izao tontolo izao. Misaotra Jesosy. Donc vakitsika farany eo amin'ny Koritianina voalohany toko fahatelo andiny faharoa ambin'ny folo. 1 Corinthiens 3, 12 à 15. 1 Corinthiens 3, 12 à 15. Mampianatra antsika momba ny toe-po Andriamanitra atao anatin'ity verset ty. 1 Corinthiens 3, 12 à 15. Vakiky izy amin'ny teny gasy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Ary raha misy mandrafitra volamena ozy izy, raha misy mandrafitra volamena na volafotsy na vato tsara na hazo na bozaka na mololo eo ambonin'ny fanorenana, dia aseho avokoa ozy izy ny asan'ny olona rehetra fa ny andro nampiseho azy, satria aseho amin'ny afo izany androany. Ka dia ho zany toetra amin'ny afo ny asan'ny olona rehetra. Raha maharitra ny asan'ny olona izay narafiny teo amboniny dia handray valipity izy. Raha ho levon'ny afo ny asan'ny olona dia ho fantiantoka izy, fa ny tenany kosa dia ho vonjena nefa toy ny avy ao amin'ny afo ihany izy. Amen. Zavatra fohy tiako lazana antsika fotsiny hoe ozy ny tenin'Andriamanitra hoe raha misy mandrafitra ozy izy volamena na volafotsy na vato tsara na hazo na bozaka na mololo eo ambonin'ny fanorenana,
manambara momba ny toe-po eo ampanaovana zavatra anankiray Andriamanitra ao. Zay mahatonga Paoly ny teny hoe ninona ozy izy zavatra ataonareo na ataoko hoe zavatra na zavatra ninona karazany zavatra ataonareo na ataoko hoe na miresaka aman'olona fotsiny ary ohatra betsaka ninona zavatra na détail kely fa na zay détail kely ary ataonareo izy dia zavatra rehetrarehetra ataonareo izy dia ataovy amin'ny fitiavana dia ataovy takany nohanin'Andriamanitra ozy izy fa atao takany nohan'ny olona fa raha mbola mitady sitraka aman'olona dia tsy mpanompon'i Kristy. Dia izy izy hoe raha misy mandrafitra ozy izy volamena na volafotsy na vatsara na azo na bozaka na amin'olona eo ambonin'ny fanorenana. Daontsika eo amin'ny fiainantsika andiny tena hoe takiny ahoana ny qualité ny fontsika eo ampanaovana ny asan'Andriamanitra sy eo ampanaovana ny zavatra anankiray asain'Andriamanitra ataontsika. Manana fo, misy karazana fo hoe tenen'Andriamanitra hoe misy ny fo milolo izy izy, misy ny bozaka, misy ny hazo, misy ny vatsara, misy ny volafotsy dia misy ny volamena. Fa reo rehetrarehetra reo izy motivation anao io ampanaovana zavatra anankiray tsy maintsy aseho avokoa izy ny asan'ny olona rehetra, tsy maintsy ho aseho daholo motivation rehetra fa ny andro izy no ampiseho azy satria ho aseho amin'ny hafa izany andro izany dia ho zahany toetra amin'ny hafa ny asan'ny olona rehetra. Raha maharitra ozy izy ny asan'ny olona, raha nanana toe-po tsara zany anao ohatra hoe volamena izay narafiny to amboniny dia andray valopity izy. Fa raha ho levon'ny hafa izy ny asan'ny olona dia ho faty antoka ho anazy le izy. Zany hoe Andriamanitra zany mijery toe-pontsika eo ampanantanterahana zavatra anankiray dia memandrositsika makany amin'ny toe-po tahaka ny volamena. Memandrositsika makany amin'ny toe-po tahaka ny volamena tsy haiko hoe ohatrany ahoana ny toe-pontsika tsirairay avy amin'izao fotoan'izao samy malalintsika hoe aiza ho aiza misy antsika amin'izao fotoan'izao. Mbola amin'ny stade mololo ve a? Mbola amin'ny stade bozaka ve a? Mbola amin'ny stade ny volafotsy ve a? Mbola amin'ny stade ny vato tsara? Mbola amin'ny stade ny azo tsara? Mety efa volamena koa tsy fantatra. Fa na volamena ary miakatra amina qualité mbola ambony lavitra indray amin'ny anaran'i Jesosy. Dia ndaontsika hanana izay toe-po izay hoe raha ho avy ny fotoana ho alefa anaty hafa amin'izay izay toe-po izay. Ny volamena me tsara, ny bozaka tonga dia may, ny mololo tonga dia may, ny hazo tonga dia mivadika sarboa, ny afo tonga dia mivadika sarboa, ny hazo tonga dia mivadika sarboa, ny mololo may, ny bozaka may, dia lasa faty antoka ao antsika ozy izy le izy. Lasa reraka fotsiny tsika nanao an'izy nefa takany tsy nanao satria may le izy. Fandao hanana fo taka ny volamena hiaraka amin'ny fanamasina dia hanana fo taka ny volamena ho mpanantanterahana zavatra anankiray mba hahafahantsika rehefa tonga le hafa mbola midorehatra be indray le volamena, mbola tsara, mbola mitana qualité amin'ny foana volamena dia tsy mety simba mandrakizay fa manana ny rafitra tsara sy ny valopity tsara eo anatrehan'Andriamanitra ary zava-dehibe amin'Andriamanitra. Amen. Daontsika hitehaka mafy ho an'Andriamanitra dia hiroso amin'ny fandaharanaraka.